fifaliana trany ny arabanantsika rehetra amin'izao andro farany arahantsika manaraka ny 7 andro fiarahavavaka izao. Ny faniriana dia mba nandray lesona foana ianao nandritra ny fotoana elaela ny arahantsika teto. Meloha indrindra ny anarahantsika indray ny fandaharana natokana ao amin'ity andro any ity dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, mbola misaotra sy mideranao izahay noho ny fitahinao sy ny fitiavanao anay ahafahanay manaraka izao fandaharana izao. Inganay izahay mba hiaino tsara handray lesona ary ho ampidinao ny fanahinao masina ho amin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mandeha miaina ny finoana izay indray no lohahevitra izay hodinentsika, mandeha miaina ny finoana. Ko amin'izany satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ko amin'izany satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Romanina 5:1. Ny fahazona antoka dia mampitony ny tebotebotsaina. Ny fanahiana sy ny tebotebo kosa dia mitarika tsy fitony-tsaina ary mampihena ny hery ara-batana. Misy fiantraika amin'ny vantana amin'ny fatakaran-javatra izany ary ararotin'ny Satana hidirana ny fomba fisainana hiala amin'ny sitrapon'i Kristy. Noho ny fitiavam-bola dia mora voatarika tamin'ny ratsy Jodasy. Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nomeny devoly-saina rahateo mba hamadika azy. Jaona 3:12. Raha mbola variana amin'ny rehaka izao fiainana izao ny olona, dia tsy afaka ny hifantoka amin'ny Kristy izay loharanony fiainana. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ento maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Jaona 1:5. Fotoana izao anehoana ny vokatry ny finoana, hoy Jesosy. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany. Ametra-tanana marary izy, dia ho sitrana ireny. Marka 5:17-20. Fa nahoana no mbola sy tanteraka izany ankehitriny? Misy antony azo aroso mahakasika izany. Ny voalohany dia tsy mbola mampiasa finoana, fa ny fahaiza-manao no mitarika anao zavatra. Ny tsy fahatongavana amin'ny fibebahana marina ihany koa, ny tsy fanekena an'i Kristy hanapaka ny fo sy ny saina. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Jaona 1:1-20. Efa tonga mivoninany Kristy, hanome anao ilay hery manovy izy. Ny anjaranao dia ny manaiky ary mandray ilay fanomezana. Aza mianahana, minoa ary mandehana asehoa ilay hery izay efa nomenanao dia ampamoanao. Tokana ihany ny iraka ampanaovina ny kristianina dia ny anambara ny filazantsara. Dia nanokatra ny sain'ireo izy alalan'ny soratra masina. Luka 7:20-20. Ireo mpianatra na dia niaraka sy nahita ny fahagagana ataon'i Kristy aza, dia tsy mbola nino azy. Izay no nahatonga azy namepetra ireo mpianatra mba hitoetra eo amin'ny aloha, hanomezany ny hery avy any amin'ny avo. Ity 70 andro ity koa dia fotoana nahafahana mitoetra teo amin'ny Kristy. Aoka ho tonga amin'ny fandinihan-tena tanteraka ianao, ary handray ilay hery avy any ambony. Fa hoy ny Tompo taminy, mandehana
fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anaraka eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anaraka eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka sy ny zanak'Israely. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 10. Andinika sy saintsaina indray izany teny izany ka ao anatin'ity mandritra ny feokira ity no tanteranao izany, ary rehefa mijanona ny feokira dia roso amin'ny famalinan'ny fanontaniana mitondra fisaintsainana hampanapa-kevitra anao. So amin'ny famalinao ny fanontaniana izay amin'ny saintsainanao hitarika ao amin'ny fampanapa-kevitra izany. Inona no atao hoe mandeha ampinoana? Inona no atao hoe mandeha ampinoana? Inona no iraka ampanaovina anao? Inona no iraka ampanaovina anao? Rehefa hitretinao saintsainao lalina ny valiteny izay horaisinao izay mifototra amin'ny taridalina izay nomena dia hiasa ao anatinao ny fahamasina ary hanazava ny fisainanao ka hitarika anao ao amin'ny famalinao fanontaniana manao inona no tokony atao. Io moa izany dia fanapa-kevitra raisinao avy amin'ny alalan'ny fahazavan'ny saina nomeny fanamasina anao ka tonga anao tena handeha sy hiaina ny tena finoana maro. Dia anasanao indray hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ianao ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany. Tombatomba mpazanga ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra atolotra eo anao ihany ny dera ny lahy zany voninahitra mandrakizay. Afao anatin'ny fanajambany mpanjaka an'izao famazinana izao izay. Ka azava amin'ny sainanay ary azava tsara an-tsaina ny finoana ka andeha ampinoana tokoa izahay. Aneo ny voninahitrao ary amita ny iraka ampanaovanao anay tononona. Sy angatana aminanao Josy Mivavaka. Amen.